Ny eto zany zahay ny faritra Analamanga, ny préfecture de police eto amin'ny faritra Analamanga, ary ireo district enina eto amin'ny commune urbaine Antananarivo no tonga eto zany. Ny antony moa zany dia ampahafantarana anareo ny ireo zavatra natao sy zavatra ho atao amin'ny fanatsarantsika ny tanàna amin'izao francophonie zao. Dia ny tena zava-dehibe noraisiny district anankely eto amin'ny Antananarivo renivohitra zany dia ny eo amin'ny fandriampahalemana sy ny fanadiovana. Eo zany no tena novantsika ezaka manokana eto amin'ny Antananarivo renivohitra. Dia ao anatin'izay dia samy manana ny pakadiny moa ny district tsirairay aby, fa amin'ny ankapobeny zany dia misy ny fanadiovana faobe eny amin'ny district tsirairay aby eto amin'ny Antananarivo renivohitra, ary misy ny fanetsehana ireo vaomerany fandriampahalemana ifotony zany eny amin'ny fokotany tsirairay aby dia efa tomombana izy zao toy izao no batitra ho amin'ny tsirairay aby eny amin'ny fokotany rehetra eny zany atao ambadika misy sonihan'ny polisy eny amin'ny arrondissement tsirairay aby, ary misy sonihan'ny chef district eny amin'ny district tsirairay aby. Hitanareo reto moa zany ny gilet izay hozaraina amin'izareo isaky ny district manomboka amin'ny latsinainy zao ny fizarana anazy eny maneraka ny district. Dia fa misy koa ny telefôna zany zaraina ho amin'ireo fokotany mba ahafahantsika mifanerasera zany rehetra zany dia hanamafisana ny fanomezan-tanana, satria rehefa miresaka fandriampahalemana zany tsy ny force ihany ao anatin'izany fa tsika mianakavy mila mifametanana ao anatin'izay fandriampahalemana izay. Dia toy izay ihany koa ny fanadiovana dia ifandretanana zany mba samy andio eny atokotany tsy amin'izao francophonie izao ihany fa hoezantsika ho tohizana na ho arinana ary dia mba miaina anaty tanàna madio foana tsika ary tsika mianakavy no mandeha anapetrao anatin'izao. Tamasisy dia efa hisy fiarahana amin'ireo vahoaka izay taritin'ny lehiben'ny district. Ny Tamasisy dia ohatr'izay koa izay tohizana zany hoe miainga avy aty Andranomena ny fanadiovana dia tohizan'ny district Tanahy indray zany rehefa tonga aty amin'ny Makety indray izay fanadiovana zay. Zany hoe ataontsika matetika izay fampitaizana ao anaty fanadiovana zay dia ho atomboky ny hitanareo zany fa fitondram-panjakana no manome ohatra amin'izay.